Mirabantsika tsy avindrehetra hatra ity talata maraina ity, misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavana indray amin'ity maraina ity, ary miaraba anao isa-tokantrano tsirairay avy ihany koa izay manaraka ny fandraisan'ny ten'Andriamanitra eto. Raha andirantsika ny amofonenana io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo velom-pisaoranao izay eny amin'ny ahafahana miantso anao amin'ity maraina ity, misaotra ihany koa izay manaiky hamangy ny isa-tokantrano tsirairay avy eto. Meo anay mihery avy aminao ary amin'ilay zava-tsoatrany ao anatinay, aminaran'i Jesosy, amen. Eo teny mofonenantsika androany dia manao hivavaka ao atokantrano, ilaina amin'ny Efesiana 4:9 manao hoe: ary mivavaha mandrakariva mifanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra, amen. Raha misy fotoana tokony mahatrano fivavahana ny tokantrano tsirairay dia ankehitriny izany, kanefa amin'izao fotoana azo lazaina hoe andro feno loza mampatahotra izao dia mbola misy amin'ireo mitonona ho kristianina ny tsy manana alitara ao an-tokantranony. Anisan'ny tetika mahomby indrindra ampiasain'ny Satana hanambahana ny fanahy hoe tsy ilaina loatra mivavaka. Mitodika any amin'Andriamanitra ilay loharan'ny fahendrena, ny hery sy ny fiadanana ary ny fahasambarana ny saina ao anatin'ny vavaka. Tafiditra ao anatin'ny vavaka ny fihekena, ny mahatsara sy tonga lafatra an'Andriamanitra. Eo ihany koa ny fisaorana azy noho ny famindram-pony, ny fiaiken-keloka sy fibebahana amin'ny fahotana, ary ny fitalahoana amin'ny pahatsoram-po ny fitahian'Andriamanitra, na ho an'ny tenantsika io na ho an'ny hafa. Nivavaka tamin'ny rainy tamin'ny fitarainana mafy sy ny ranomaso Jesosy, ary miantso ny mpino ihany koa Paoly manao hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Aza manany inonino izy vahoaka ny fivavahana sy ny finoana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Zon'Andriamanitra ny manome toromarika arahana rehefa mivavaka aminy, masina sy tsy azo iadikevitra ny fahefany, ary tokony hanangana fefy fiarovana ny zanany amin'ny alalan'ny vavaka ny ray aman-dreniny. Tokony hivavaka amin'ny mpinoana tanteraka izy ireo mba hitoeran'Andriamanitra eo aminy sy iarovandreo anjely masina azy sy ny zanany amin'ny herin'ny Satana loza be. Ka zao ary ray aman-dreny, farafahakeliny maraitsy hariva aoka ianareo hanandratra ny fonareo ambavaka sy fanetretena amin'Andriamanitra ho an'ny tenanareo sy ho an'ny zanakareo. Miatrika fakam-panahy sy fitsapana mandrakariva ny olo-tianareo, ary misy zavatra mampitebiteby sy manafitohina eo amin'ny lalan'ny olon-dehibe sy ny tanora isan'andro isan'andro, ary izay maniry hanana fiainana feno faharetana sy fitiavana ary fifaliana eo anivon'ny fanelingelenana isan-karazany dia tsy maintsy miova amin'ny fiambenana tsy tapaka ary miaraka amin'ny fanampiana mitohy avy amin'Andriamanitra. Aoka anie izany no fiekaina goavana ho antsika manivon'ny tokantrano tsirairay avy misy antsika, fa hoy ihany koa ny ten'Andriamanitra manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, fa rehefa lehibe izy dia tsy ala amin'izany. Amen. Vavaka isika. Sotranao izay iray hoany amin'izany teninao izany. Tamin'izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, norina mandrakariva ny alitara ao an-tokantrano, ka azo hery ao anatin'izany izay hifampitaiza ihany koa, ary indrindra hanao lohalarana anao amin'ny zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro